Lafombaovava tanteraka kosa indray naneho ny firaisan-kinany androany ny syndicat des inspecteurs de domaine et l'association des ingénieurs géomètres topographe tamin'ity andro-androany ity izy ireo no naneho izay firaisan-kinany izay eo ihany koa moa ny akon'ny fangatahana izay tanterahany izy ireo. Vory teto amin'ny tokotanin'ny sampandrarano fananantany teto anosy ny mpikambana amin'ny syndicat-ny inspecteur amin'ny fananantany sy ny injeniera amin'ny fandrefitany. Hetsika izay nanehoan'izy ireo ny firaisan-kina sy ny fitsipahan'izy ireo ny sosokevitra narosina vahiny iray izay manam-pahaizana momba amin'ny fananantany ho fanohizana ny fanovozana amin'ny fananantany no antony nivorian'izy ireo androany. Rahantsika mahalala fa amin'izao fotoana izao misy ny gouvernement vaovao izay hitsangana. Anatin'io dia zahay aton'ny fananantany sy ny fandraisantany dia mieritreritra fa mba tondra ny anjara birikinay amin'ny fanatsarana, amin'ny fitantanana ny asa sy ny fomba fiasa rehetra. Dia zahay akory tsy hoe resaka grevy akory zao fa tena anatin'ny fomba ara-dalàna, anatin'ny fanakalozan-kevitra satria ireo namanay tsy tsika atao Antananarivo eto ihany tsy no eo amin'izao fotoana izao fa ireo namanay avy any amin'ny province dia eo. Dia mampafantatra zany zay andry zareo aloha satria efa nisy dingana ihany efa natao teto ny fanazava-kevitra sy fanakalozan-kevitra efa nisy teto Antananarivo hatramin'izay dia mba natsoina ireo namana hoe mba tsy ho tompotrano miono izy satria izy mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesantany ihany dia ho azavaina aminy amin'ny atsipriany izay dingana vita teto hatramin'izay. Nisy memorandum zany efa napetrakay au niveau'ny présidence sy au niveau'ny gouvernement zany sosokevitra tolo-kevitra vaty aminay mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesantany zany mba hoentina manatsarana zany sy tianay ho tanterana ao anatin'ny lettre de politique foncière zany raha hoe mitsangana le gouvernement vaovao. Misy teboka efatra zany ny tena goavana indrindra ao anatin'ny memorandum io dia fanohizana sy fanatsarana ny lettre de politique foncière zay efa nisy tamin'ny 2005 anamafisana ny déconcentration sy ny décentralisation anamafisana ny déconcentration eran'ny district satria misy ny déconcentration sy ny décentralisation zany anatin'ity resaka politique foncière ty mba ampifantanjana zany rehefa tsy hoe les décentralisation foana no atao dia les déconcentration lasa ho amaivanina toy izy nasivotany ny restructuration sy ny modernisation ary ny informatisation au niveau ny service foncier. Ny maraina teo ihany dia niraisa ministry mpanjakana Rakoto Voarivo ireo tompona andraikitra ny sampandrarany fananantany teny mitrano fivorian'ny sampandrarany fananantany teny Anosy. Raha ny fampitambavaova amin'ny ministry mpanjakana dia filazana fa efa mivoaka ny politika hitantanana ny fananantany eto Madagasikara no voalaza fa nahatonga ny ahiahin'ireto fikambanana roa ireto antony nahatonga ny fifanantonana. Nambara ministry mpanjakana Rakoto Voarivo fa mbola eo ampandrafetana amin'ny politika ankapobeny fanjakana entina hitantanana ny firenena ny gouvernement ary mbola hoentiny eo anatrehan'ireo solombavambahoaka zany. Vo iresaka ny any amin'ny environnement any, iresaka ny any amin'ny mine, iresaka any amin'ny travaux publics transport satria misy transversalité any be le izy fantareo raha tsy resaka tsy mine zao. Il y a 210 octroi permis d'exploitation en souffrance. Mila fandaminana io. Mila mazava tsara io mila identifier tsara io fa tsy fanindry, tsy fanao an'izao zone réservée tsy azoko ty da lasa manana permis d'exploitation les miniers dia mitsofoka ny lekelan'izany ataoko hoe vokoraborany zavatra fandaminana. Io indrindra le rôle antsika fandaminana zany rehetra zany. Tokony fifandaminana sy fampiresahana trano no atao raha misy ahia. Afaka mifampiresaka avokoa na mitantana ny sampandrarany fananantany na mifandaharana azy PNF na ireo mpikambana amin'ny syndicat-ny inspecteur amin'ny fananantany sy ny fikambanana ny injeniera amin'ny fandrafitany hoy izy satria samy olona atao anatin'ny ministera mpanjakana avokoa izy rehetra.